anasantsika mpitiavana tompoko samy mba anatonatona akaikikaiky ho an'izay tafiditra ao anatin'ny trano moa dia raisina mpitiavana ho an'izay tsy tafiditra kosa dia miezaka trano izay mitarika ny fanompom-pivavahana mba saniny amin'ny ao an-trano no tsy ho diso anjara ihany koa ny aty ivelany dia nomana ny foa mampanahtsika atsika tompoko amin'izay fanompom-pivavahana izay. Alokany fitombavany tsy fiazavana dia ofa mifantoka ao anatin'ny fanafiatsika. Ampingona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana ao amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Iarahantsika manao ho fideranan'Andriamanitra ireo amin'ny filana fanampy ny Jigay fahafito tsy hainay ny angina ka tsy hakalaza ny avo namely fitahina ka tsy mba namela ny lavo. Kalazania mamelu fitahina kachimana mbelauna katerina sisachana tuluchana sufusina falinochanu wetina niterana Nisaimechiampialana Nifatra nifitiavanau Karaisuritumpumalana Nifakasichananau Kaderariga Sisajabatuluchana Amalamatsika fotoana satria efa tapitra ny ora rehefa tokony iaintsika amin'ray ora maro izao ataontsika ny hira eo am-pitsanganana Jesosy mpanjaka malaza indrindra ny voalohany ihany aorian'izany dia iarahantsika manonona ny vavaka nampianariny tompo. Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakanay mahery sy tsara indrindra ka izy no arinay. Ny andiny ny voalohany ihany dia miara-manonona ny vavaka nampianariny tompontsika ao aorian'izany. Mahery sy tsara indrindra ka izy no arona Letrika kalazaina no ny eliny eratany sy lalitra toa ny soa magazany Panjaka maerio niainu Avi manaki tuku izai Fatumpuni eriretriana Simisimi tuana Sicacini sanyani erina Anaovako azafady misalovana indrindra hialatsiny ny amin'ny fitenenana imasonareo ray aman-dreny fa raha ny fianakaviana tokoa dia misy ny zokiolona maro ny ray aman-dreny izay tokony hiteny fa napetraka ho ny tena no ambatona melan-kafatra arak'izany ary satsoaraina intsony fa fantatsika loatra ny alalipaka sy ny avesatry ny fahoriana vokatry ny aina tafasaraka teto amin'ity tokantrano ity
sy teo anivon'ny fianakaviana iray manontolo. Mafy tokoa zany raha mafy, mangidy tokoa raha mangidy. Kanefa nandritra izay atelonana teto ambohitra ny razana izay, bebe ianareo no nidododo. Maro ianareo tsy mitandro sasarana, na fo iasa mandrara, na fo itokantrano, tsy mijery analena tany. Eny, ireo izay mitondram-bavaka manokana nintsy aza, tsy azo tsinotsy ny aviny zany tompoko. Ka hoy ny tenin'ny fianakaviana, sitraka indrindra re tompoko. Telona loatra ny fihetsika sy ny teny fampahirezana, indrindra ny amin'ny fampanantenana araka ny voalaza tao anatin'ny toriteny teo, ny amin'ny fitsanganako velona indray, rehefa miala eto amin'ity toerana ity, ny vatana, ny fanahy olonatsika arak'izay atrentsika kehitriny, ny fampahery isika rehetra tao anatin'izany rehetrarehetra izany, akasitrahana indrindra izay teny rehetra nentinareo. Etona ihany koa dia isaorana ilay Andriamanitra izay efa nanome kanaka ihany koa tao anatin'izay vanim-potoana atao hoe folakanato ny anarana filazan'ny olombelona azy, kanefa isaorantsika azy avokoa noho ny voninahitra sy tsy takatry ny saintsika hoeverina ny fitantana ny atsika. Ankehitriny ary dia hiala eto amin'ity toerana ity izay isan'ny fitsidiny tsy foiny izao tranovorona misy ny vatana mangatsika ny ratovikolahy izao. Isaorana sy anomezam-boninahitra an'Andriamanitra eny amin'ny FJKM Ambatofotsy Zafimbaza mialohan'ny ametrahana azy ao amin'ilay toerana iandrasan'ny fitsanganako velona indray izay tsy lavitra akory fa ao Ambatofotsy Zafimbaza ihany, eo amin'ny faritra manodididina ny Tsiafa eo. Ho anareo izay mbola maneho fahavononana, miara hifanotrona amin'ny fianakaviana amin'izay ho toy ny fandaharam-potoana rehetra, isaorana indrindra ianareo fa ianareo natao hoe avana natao atratra ka mahavonjy amin'ny vanim-potoana rehetra. Ho an'izay tsy afaka kosa noho ny antony maro samihafa tsy aro voatanisa eto eo anatrehan'ny tomponandro sy ny tompo-pahavelomana izay mbola omen'Andriamanitra antsika, midika efa misy ny adidy. Maro ny andraikisahanay ny anivon'ny fiarahamonina, tsy velively tompoko. Efa zava-dehibe izay nataonareo, eny fa na dia izao fahatongavanareo zao aza tsy azon'ny fianakaviana tsy ny avina. Ho anareo moa izay mbola hiara hifanotrona ny fianakaviana teny am-pasandrazany, misy ny fiarakodia manokana izay efa nomanin'ny fianakaviana ho an'izay tsy niomanao amin'izany amin'ny sarandalana 503 ariary mandroso miverina zany, zany hoe miala eto dia miverina eto ihany. 503 ariary. Eny tompoko izay mihitsy le zay 503 ariary. Manome fanamarinana kely fotsiny ray aman-dreny amin'izay zany no hoe mbola malalaka tokoa ny fiarakodia ao. Raha fijeriko n'izay efa naneho fahavononana ho an'izay handeha amin'izay fiarakodia manokana izay, midika izay fa raha toy ianao zao vao tonga ka tsy mitondra fiarakodia, mbola malalaka tanteraka ny toeranao tompoko. Etona ihany koa ny fianakaviana dia manolotra ny faradidy ho an'ny fokotany eto Korondrano. Raha toa ka misy solontenan'ny fokotany eto Korondrano manatrika eto tompoko, dia sitraka indrindra ny andraisana an'izany fara adidy avy amin'ny fianakaviana izany raha misy manatrika eto solontenan'ny fokotany Korondrano tompoko. Manantona eo ihany izy rehefa avy eo. Dia etona ihany koa ny fianakaviana manano fialan-tsiny indrindra ho an'ny Prévodirindrina ny trano atsimo sy avaratra rehetra eto amin'ity toerana ity, noho ny fanafitohinana angaha indraindray noho ny fivezivezena nateraky ny fanatanterahana ny adidy mametraka ny fialan-tsiny sy ny azafady indrindra re tompoko ny fianakaviana, fa tsy ny ratsy ny fandiavana fa ny velona ifanasoa. Ankehitriny ary dia iroso isika ny amin'izay fandaharam-potoana manokana rehetrarehetra izay, dia samy hotahin'Andriamanitra ombinina amin'izay sasarana amin'izay asa mandraharaha mbola ankinin'Andriamanitra amintsika. Misaotra indrindra tompoko. Ny fiarakodia manokana zany dia ary amin'ilay vavahady fidirana ary no raisina, misy fiarakodia anankiroa izy ao, dia ao ilay fiarakodia no raisina, dia isika menakavy kosa samy hitanjozotra hamonjy ny fiarakodia ny tsirairay avy, dia manaraka eo ny tranovorona sy ny sary ary ny voninkazo rehefa avy eo, dia mankasitraka sy mankadelona anareo indrindra tompoko. Andriamanitra ny tsy hafoina hasaraka antsika hatrany ao amin'ny androm-piainantsika.
Là, si j'avais pas vu que la pour Haïti. Ah bon, d'accord. Essa como a Tati. Tati, c'est mettre, liste à pas de taxi. Ti, hein, ti le parking là. Ti. Klaar Nazareth. Le top est flou. Là, ça va être Nazareth, on va attraper.
rehefa Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao maniasia mandeha sotra miankavy, fa Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao mamila filasady tadonto tsy mila zefa, izy de tsy mandao hoe tsy mandao anao. Ripanotao tsarovy fa Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao maniasia mandeha sotra miankavy, fa Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao mamila filasady tadonto tsy mila zefa, izy de tsy mandao hoe tsy mandao anao. Misorana eo anandavaka mony afara ripanotao tsarovy fa Andriamanitra tsy mandao, Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao maniasia mandeha sotra miankavy, fa Andriamanitra tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao mamila filasady tadonto tsy mila zefa, izy de tsy mandao hoe tsy mandao anao. Farana niraka anao isika ny teny manao hoe letoriny filazantsara oren'olona marobe. Ianao tsy mitory fa nataotry fandona misy fera, tsy namanana fenona fa vavodona de fa mianjera risaka zao. Tsarovy fa ny tompo de tsy mandao, fa ny tompo de tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao maningatsy anao sasamiarina fa voafengy anao, fa izy de tsy mandao hoe tsy mandao anao. Fa ianao tia mialangalana de iverina tsasadalana, fa izy de tsy mandao hoe tsy mandao anao.
piady tsy mba hisy mampahory ay maintsolo mandriana ikurina ny fanahy velombenona eny anay akory lalamary mitondrany lalatsamba tifaliana raha Jehova no piasy tsy mba misy zay mampahory ay maitsolo andriana ranonay na hosotroy ny fanaiso Izi niasa izi si mamaturi lalamani mitundani si ufuitu Fasanaza si utaja tikitsoni ti atauja minuza azunai sudakazu nitundrani sinitei nyanyamboni numanuluja mitugini fanaiku Jehova no piasy tsy mba misy zay mampahody ay maitsolo ranonay na hosotroy ny fanaiso ovelomizy niasa izy tsy mba matory lalamany mitondrany tsy Parabano milatabatu velaleni ilu fenuani Sefanamutusanyai Safundunu katanteni nikapokatunambwarini fahaswavana nusisa apakayai Jehova no piasy tsy mba misy zay mampahody ay maitsolo ranonay na hosotroy ny fanaiso ovelomizy niasa izy tsy mba matory lalamary mitondrany tsy Kinitani Rami vuna fenuanta Nungulamba hirako Fana aninyandu pifani Natsiutani Jehova no piasy tsy mba misy zay mampahody ay maitsolo ranonay na hosotroy ny fanaiso ovelomizy
azy tompoko zazany. Be
be fiantra, be famindrapo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny Tompo ianao. Mankasitraka ary misaotra anao izahay rainy amin'ny zavatra rehetra, indrindra fa ny amin'ity fotoanany ity, satria ianao tokoa no mandalatra, dia izahay mahalahatra. Ianao koa mahalala ny zavatra rehetra, ary ianao koa mahalala ny mahasoa ny tsirairay avy. Tafavoreto izahay zay eo ny amin'ny anaranao, ny amin'ny Fatimandry, ny mpanomponao, ny Kotineny, Clara Hubert Pascal. Ianao tompona fantatra izany mpanompoana izany ary hatramin'ny sekonda farany dia fantatrao ny aminy. Ankehitriny tompo dia tafavoreto izahay misaotra mankasitraka anao satria ianao ny Andriamanitra tsara sady mpanampy tsara. Ianao mihitsy ilay fanampianatra hoe tsy fantatra reny ny zavatra rehetra, fa ianao ihany mahalala ny zavatra rehetra. Da apetraka aminao tompoky fotoanany ity, izay fotoana ifampahelezanay indrindra fa ny ankonana izay nilaozana. Ianao mihitsy no anasika izao fotoana izao. Amehery fianakaviana rehetra ianao mba hitraka andray ary hitodiera tanteraka aminao, hiantera tanteraka aminao, satria izany no tonokiranay hoe apetraka aminao ny zavatra rehetra. Na ny ho avy izay mbola tsy fantatray azy dia efa kina tanteraka aminao. Ankehitriny ary tompony fotoana rehetra izay fotoana eto dia atokisanay tanteraka fa misy ny fanatrehanao izany. Ary tanteraka sy lavorary izany mba mivitarehan'ny fanahy maso. Dia misaotra indrindra anay eo. Amen. Maso terana ianareo. Afaka mandroso ety aloha izany izay mbola tsy nahaseza ny vinany. Mialohan'ny tsanganany ireo izay voatendry hivavaka sy hamaky ny ten'Andriamanitra, dia ataontsika aloha ny fito amby efapolo sy dimanjato ny andiny voalohany sy ny faharoa ihany. Ny andiny voalohany sy ny faharoa ihany fa alohan'ny toriteny vao ataontsika ny andiny fahatelo sy fahaefatra. Ataontsika ankehitriny ny andiny voalohany sy ny faharoa amin'ny fito amby efapolo sy dimanjato dia miakatra ety anoloana ireo tompona anjara hivavaka sy hamaky ny ten'Andriamanitra.
Salamon fa enina ambin'ny folo amin'ny zato ny andiny fahaty ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, zava-dehibe masiny Jehova ny fahafatesan'ny olony masina. Indrisy Jehova mpanomponao tokoa aho, mpanomponao sady zanaky ny ankizy vavinao na mano fatoraka ianao, mbola toy ny vaky teny. Asika ny vaky teny izany dia hitantsika eo amin'ny Jaona. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Raha hita dia arahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary minoa aiko ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha tia izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka anday anareo ho any amiko, ka izay itoerako no itoeranareo kosa, ary fantatrinareo koa ny lalàna ho amin'izay aleako. Hoy Tomasy taminy, tompo tsy fantatra izay aleanao, ka ataonay ahoana no ahafantatra ny lalàna. Hoy Jesosy taminy, izaho mirakina sy fahamarinana azy fiainana, sy misy olona makany amin'ilay afa-tsy amin'ny arahana. Raha mahafantatra ianareo dia ho fantatry ny iray koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita mbola iny vaksina. Faranatsika Andriamanitra dia vita amin'ny fitoko fahaefatra ambin'ny folo amin'ny folo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro no faharetana olona masina dia izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana amin'ny Jesosy. Ary nareo fihoavana an-danitra manao hoe soraty sambatra amin'ny maro dia izay maty ao amin'ny tombo hatramin'izao. Tena fa izy tsara amin'izay misy sasary fa miasa ny manana azy. Ray masina manasiana ny famitena Okary anitsangana isika ataontsika mila voalahatra fito amby efapolo sy dimanjato ny andiny fahatelo sy fahaefatra. Ny andiny fahatelo sy fahaefatra. teninao eo amin'ny ara olitsy Jesosy mitenenary
fahadian'ny mpampa amen petraka ihany dia mbola manao ohatrany ry havana mpahasoavana sy mitaravanana avy amin'Andriamanitra izy Jesosy Kristy tompontsika androany any ten'Andriamanitra izy anankitelo nivakina teo azy voalahatra amin'ny tabilao a zao no vakeny olon-tsambatra aho zay koa io tonga eto ary mbola lazaina koa izay kokilarelo fa nahoana raha ny fivoana hafa dia atsangana olona masina am'izy efa atao hoe olon-tsambatra fa eny koa zany mila matsampy ianao hoe ianao zao velona zao atao hoe sambatra fa nahoana zao no teny mpanotonkira anatin'ny fiarahantsika eo sambatra Jesosy miaraka aminao fa nanao dia raha paolina miaraka mampaolina raha mita tao ny ao alinanao boty fitahina nokomba soatra raha maty mila karay resy lahatra amin'ny filazantsara dia zao mba soatra hoe sambatra maty dia zay maty eo tompo eno mifanapany tsara amin'izay satsarana izy fa miasa manaraka azy andinika antsika lohanina raha tsy tsapanao zay fahasambaly zay zao voaketo fa atao fitsapanao hoe tamin'ny fotoana andro iny nodimandry niambiny clarelo nodimandry fa tsakay koa fa amin'ny tompo izy any teritoerina mandrak'saina fa nahoana nisy fotoana izy raha fotoana hôpitaly fa jereo tamin'izay any nisy fotoana tombo faty izy fa raha dia zany azy teo ny fotoana mbola mafisandray hoe zaho manaiky anao Jesosy Kristy mitombo sy mpamonjy ahy amin'ny fiainako ary anao rery any nanorako ny fiainako sy ny manak'izay dikany ary rehefa nifidy ny anjaratsara zay tsosolona ny olona tsy misy mamparany mandrak'saina fa rehefa ny olona kosa mitao amin'ny fahalalana tsara sy ny fahalalana maro nefa niala amin'izany iny no mampanaza any ka noho izany fa atao hoe mivavaka io nifidy ny nompan'Andriamanitra dia nifidy ny mandrak'izay ianao fa nitsika ny ten'Andriamanitra ina masotra ny salam-peniny fifolo am'zato zava-dehibe ao masony Jehova ny fahafatesany olony masina gatsika izy atolo masina ta olona tahaka anao ty masina e dia avarak'olo apôstôly rehefa manena tamin'ny faharatsinsika taony jangajanga taony nangalatra taony namon'olona taony ena tamin'ny fahavetavetana efa matoy izany amin'ny sasany taminareo saingy efa voasasa ianareo efa nao mariny ianareo efa nao masinina ianareo taminarany Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanan'Andriamantsika ny olona mivavaka efa nao marinina tamin'ny Jesosy Kristy ary anao marinina izy dia azo antoka ny manak'izay fa raha mbola tsy nao marinina ianao dia tadidio fa sahirana ianao vetraka manko mieritreritra manao hoe anao ratsy dia bebaka kely any misitsisiny any fa raha tsy mbola nino ny Jesosy Kristy dia tsisy fanamarina manzan'olona izany manamarotelo ny azo ny atao fa ny fanamarina avy amin'Andriamanitra tsy azo atao dikany ary rehefa nifidy ny mivavaka dia oka tena tsapa amin'ny mikado aby hoe izaho io hoe azo antoka mandrak'izay hoe ary azo antoka ny amin'ny mivavaka ny aho mandeha nanontany hoe tompo ahoana moa nafatarako fa mombay ianao ary miaraka amiko ianao miasa tokoa na tokantran'olona dia sitrana ny olona miasa tokoa dia ohatran'izao mivavaka amin'ny olona anankiray dia tena matsiaro fa mijery ny olona anankiray ka na dia mba vola fahafatena dia mahita fahazavanao fa andronay tompo tao tsy reko izany eto ny tompo tao amin'olona anankiray izay malalaina mialaina amiko olo mialaina dia zao ny tenanareo olona misaotra n'Andriamanitra tsy paster fa hoana eo akaiky noho Jesosy zaho tsy mahita fa izy rery ihany mahita andray anahy izy teo voatsapako hoe ay ny tompo tsy mandainga amin'ny teniny ino zao momba anareo manakarivo ambara fa tonga ny fatafiana zao tontolo zao fa zao ny zavatra nagaga ohatra ny ngenika olona mialaina amin'ny tanany ohatra ny olona ndeha tsapiny ny tompo reny izy dia tavitra teo ny aina sambatra maty dia zay maty amin'ny tompo le noko iny mipetraka eo iny zay mampitomany antsika mampikaiky antsika mampalahelo antsika andraresana dia resaka mihitsy amin'ny tany veloma ianao hoe fa saingy zao fa le foana kosa eo amin'Andriamanitra io ino ny teny Jesosy amin'ny tompo efatra ambinifolo ao an-tranon'izay koa misy fitoerana maro efa voatokana zany efa voalamany amin'ny fiainanao efa voaomana mandrak'izainao fa azo ratsy zany ray dia andeha amboatra fitoerana anareo zany hoe raha misy tsy voaomany aminareo reo zaho io nandeha anao any an-tany amboatra fitoerana anao a ary nandeha amboatra fitoerana anao dia ao aby ndraiky andray anareo ary zay hitoerako mitoeranako zany hoe raisiko ianao dia hitoerako andresako anao halalima nokaloany manaplanina Andriamanitra ndraiky olona misy olona tsy mino am'izany fa eo am-pialanena vao mijaly ary midridridry mafy hoe tena izy e sariny toetan'izao am'izay izy ny
mitevana makadiofi tsisy afaka montsony satria lay lavo teky ambony tany tsy mpamonontsony alony ndraiky tantarakely anakara i tena tsovaly anakara i mamitoka izy rehefa mamitoka izy de tena nany ndraiky mamafy be misy atsaiza mifaraheriny ty sovoaty tsy mifantana nefa fa misy olona anakaray na tsikatra natao hoe ino lalan'le sovaly iny raha mitovitotoka de anaty anjana zavatra misy miazakazaka eranga anakaray tonga de le tsakon'le sovaly de nanjanan'le sovaly iny tatonora misika fa atao hoe lalana misy kely koa de tonga de mitiantsany inao sotra betsaka anao toko tena sotra betsaka anao sotra betsaka anao de faly izy eo mahavitra fa ray any kosa miaraka tribunal nga io ny tegna masovaly le mamitoka io zany misy zavatra nitreany tao amin'ny tribunal rehefa teo amin'ny tribunal amizay a gagy izy sady talanjona mesa taitra le olona le namonjy natary io fa eto amin'ny fitsarana ankehitriny namonjy anahy izy tsy maintsy vonjenzay amty ndray mitoraka ty tsy natsapa izy hoe tokony zavatra manamonjy anahy iny tokony hivebako tanteraka amizay fa nieritreritry izy hoe ambola amonjy anahy any io zao no teny ndreko tsara diseritrin'le taloha aho namonjy anao nataoko zay fanahiriko mba amonjena anao satria teny efamonjy fa ankehitriny kosa ampotsaranao ny fitsarana tsy mianatra ny eto ka tsy afaky nivaritra tsy afaky nanao zavatra zay tsy raha ny aho dikany kay moa tena amonjy anatany e tsy afaky ny amonjy anotsony aho fa zay nataonao tsy maintsy njainao izy aloha zany enao velona zao mbola mpamonjy jesosy ny mpamonjy no mitady fiavahana aminao izy no manatamby mba nataonao zao fa raha mifidy an' jesosy ianao zao no teny jesosy izay manatona de tsy molako mihitsy sareo manotana hoe clarerana sy mifomany fa izaho kosa hifidy an' jesosy kristy la hitontsy mpamonjy mpampanjaka fa izaho ny aokaikin'andriamanitra mahatsara raha izay firenao de hoy teny aza matahotra aby mivitsy efa sitraka indray mameno mifanjakana misy fanjakana meno andriamanitra ny olona babaka ary fanjakana tsy aza mitokona io ary fanjakana napotofon'andriamanitra fa hoe aza matahotra ianao fa izao valim-pitiny eo anao misy amitsika namay mbo mivalaka ihany efa mba nompanao andriamanitra tamin'ny koko rehetra na nikoko anao jehova fa mba aiza azy le valim-pitiko hoe na de ny zavatra kely nana fa ataotrananay ika de aiza andriamanitra ny tenako ty miverena amikono rehetra fa zao miteny ho nerako le taona mandrovalao teo anareo andriamanitra mitran'izany satria zanany ianao e fa isyrehetsikana miverina amikonotsika manontolo de midikany lasa ohatran'le mitonga androany ray lasatsika zareny zay kely ampiatany mbola miala misika ndray ny antony miverena amiko jehova tena miverina amino kosa rehefa tena miverina ianao azo antoka manakizanao clareo lafa vitany azy teninanao zany ary faly satria fantany andriamanitra namonjy azy midikany andriamanitra kosa mandahatra ny zavatra rehetra hoe nary anaty fahafatesany olona anakiray azy de misy olona koa mbola vonjena andriamanitra anatin'izany fotoana zany mba manaiky fenao hoe za zany za no jesosy ka nizany lasa miavana i fa za te eo ana miao andray avoany toy eo maravady lanta ho tompon-dany tsy no miavanao clarelony de mbo tsapanao ana nety falinao am'zany ny antony mifidiany jesosy azo tao ambany zavatra zava-dehibe masiny jehova mampafatesany olo masina satria nahoana maty tamin'ny finoana faharoa mifidy ny fiaina manak'izay ary mifahatelo tsy ananatra fahafatesana fahimpanitsony izy tapitra treo mpadiry fininolo fa mbola misy fahafatesana faharoa zay tsy anana zany fahimpanitsony no nafidy an' jesosy ndra mandeha any mambola anakaray malemy le olona de mampalahelo filotombo zao ny malemy teto timitaona anaka malemy eto jesosy nareo mbola manasitrany mbola afaka vonjena hoe za ireo hoe tompo taiza mivavaka tsy mivavaka tompo tsy mivavaka taona izy tsy mbola tsy olo tena ho an-jesosy mbola vita batisa ianao ieno tompo de hono mastera ngataka amin'ny tompo mbola hitsanga rehetra no atao batisa no vita batisa no valain' jesosy amizay raha laina nga tsy mety atao trano tsy atao trano anao hitsanga rehetra fantotry andriamanitra zay loko jerijely le fianakaviako izy eno pastera dimy taona malemy io hoe vita fametra-tany de lasa mivoaka maty fampitsangana
dia mandiana mivavaka amin'ady a eny tompoko tamin'ny alina iny misy olona manao kanjo maitso be maitso tena maitso mikoly ambara tonga dia mambany lava be robe tonga atao aminy tsy fatanao zany da mampatesana fa saingy zao efa mifily an' Jesosy ianao dia ampilaza anao fotsiny ampandeha fa za tsy aka antsony dia miaro ny ramatoa dia mitsangana izy dia mbola afaka natao batisa isam-pandefana samy tompo ny kristianina soda fitara ianao fitianany Jesosy fitianany Moron'Andriamanitra misy lehilahy karaha Pierre terivina tena izy mila mirosy ianao mipandefana samy tompo raha manaiky marina an' Jesosy Kristy marina no mifarotakio pasteur andraso lohe andraso lohe telo-bola zay maty izy nangatakandro izy mieritreritra izy hoe fandamitanandro hoe nandehanany pasteur mitovy filazany tsara tady dio nitady anao tena hoany Jesosy ateny mififitra tanteraka aminy fa raha azo antoka fa manakizay anao tsy manino io na io tamin'anao amizay fa raha mbola tsy azo antoka zany hoe mividianana nokandroany Jesosy miteny nefa miteny hoe tsy mbaliko tsy arin'Andriamanitra zany ina mbotsy ohatra amin'ny taratasy fandarantsika ny voalohany ao sambatra ny maty anareo feo avelan-danitra misy feo avelan-danitra androany miteny manao hoe makanesa ho aty amiko ianareo miasa varotsy mavelatretana zaho manome anareo fitsaharana fa ato kosany misy fitsarana anakaray kosa ho an'olona anakaray maty dia zao niteny tokoa hoe mitsahaka amin'izay sasana izy fitsaharana hafa spesialy io tsisy tsony ramaso tsisy tsony tomoko ary tsisy tsony alahelo fa efa lasy le voalohany itino mety maty ty etotototontsika natonga nanjafandrolahatra nde hikady volano nde hikady palolo nde akarilo misy nampanatenan'izao no fandeakany kanjo rehefa tsy mikatsandro fandekandriamana dia mileromaina ny nampizana ny fivavahanao kana ty fa marina zany marina zany tena mboapitoandroazo am'izao zao nytofilazantsara fa fantatro hoe na ino rena fa mpanatenan'olona atao olona anakaray amin'ny andro anakaray zay mipoko an'Andriamanitra fa tsy misy zany tahaka n'olona mandainga ny olona tsy mandainga ny olona fa tsotra voalina ary efa miteny Andriamanitra atao aloha mipanjaka ny sompamarena anampifanaao zava-rehetra fa misy olona rehetrretra hoe omeo n'olo le kado zay azy Andriamanitra vanimponao tady io tsy afaka zany tsy mety zany fa mila mahatsapy anao hoe na inona fôzina manjoana zaho katsaka mifanjakan'Andriamanitra ao ary le katsaka mifanjakan'Andriamanitra dia miteny Jesosy hoe aza matahotra fa mihoatra lafi mizevereo saingatanao no ataony zay Andriamanitra aminao fa na dia kely zay nitoanao ho lehibe fiparanao ny olona mivavy ke nividy an' Jesosy azo antoka manak'izay fa ino ny teny tompo tsy homenatra zay rehetra no azo ka noho izany ao rehefa tokony fantatra ianao tianao vin'Andriamanitra sa tsy tiana ahoana nampofolo fa tena tianao izy raha manavotona n'olo tiny ny olona anakaray mba manahoana ny fitiavana izany mba tonga loto izy mba manahoana ny filovany amin'izany olona izany Jesosy Kristy zao miteny fitiavana manak'izay fitiavaka anao izany mampatoko faminapo amao fa nytonga famomeka apetraka amintsika koa dia hoe ianao be inona aby mbola tsy manamasina anao dinio ihany e tsy ampianina tsika fianakavina ihany ny eto paraky ve tsy biara ve toka ve rongolo ve mpijangadangana ve palotao misy mavetavetana ve mandraisa fanapakevitra amintsika dia mba isaitsana kely zany titeny zany fa io rasigara aza manao zany ajan'olo zany mokandroana tady dio fa misy olona anakaray a zay efa fampalikena tamin'ny satana dia zao teneniny reo olona reo dia efa miaraka amin'le vonina antsika anatin'ny ampobely tia ka noho izany tsika rehefa sam'le vonina ihany dia atao a hanao ratsy kokoa zany miteny satana tamin'ny olona reo efa mivatao kristiana moa zany hoe zany midikany mandresa fanapakevitra eo fiainanao tsy mipoly mitandro itenenao varaka moa zany marina zany satria nahoana misy mitandro ray malahelo amin'ny teny olona anakaray satria rehefa navy ny olona io sao tsy hivavaka intsony aloha mahita tsy hivavaka intsony dia misy janona rehefa tsy hipetaka fa no kosa miraisa rehefa teny hivavaka dia vao Jesosy ty zany raha mamatotra anaty etsony aminy ty tompo fa mipantako zao izy fa mofotra ianao mpanafaka anahy ianao dia vitanao fa Jesosy anafaka anao am'izany tsy iterena ntsony ianao am'izay tsy misy olona afaka hibaiko anao ntsony am'izay fa ny herin'Andriamanitra zay mitoetra anatinao no herina anahy andosika anao hoe aza matahotra fa raha ny zanaka manafaka dia afaka tokoa ianareo hitao zany herin'Andriamanitra miasa aminao zany tsy menatra ianao ary tsy angahay ianao fa mipidiny zany tsara zay tsy solonanao dia nona nividy hoe Jesosy apetraka amin'ny fiainako
rehefa mpianako anao mpianako ianao nanjaka ho mpianako ka raha mianana misotra na ino nataoko dia hoanao zany satria ianao mpianako ato anaty fatisaotsony ka io zany raha tsapanao ny lanja fitsiny jesosy anatinao ka nekenao tombo sy mpamonjy izy aza manany amin'ny avinao fa zao ny teny nefa vidiko tsy mary fa tsy miantra mandrak'izay dia tadidio azy ny fitiavanao n'Andriamanitra hoe tondray tsy hitopahatra mbo avary avana satria mbanjavatra zany clarelo ny androko sisa pastera ampokan Jesosy ampokan Andriamanitra ary maranareo tamin'izy fotoana misy miboaka kely iny izy ho ana tsy pastera tadiny zay fotoana farany tomponizy tentiny hoe ny olona maniry telo amin'ny tompo fainao kosa mba manao ana tianao be Jesosy dia tadio areto raha mahatsapy ny famparoty ianao mandresaka napakerika hoe teny bebaka hiverina amin'Andriamanitra hoe hiverina aminao azy ary efa tena miverina marina dia mividian'izay hoe tena mimpan'Andriamanitra aza mijery miampy ianao misy olo anaty fiangonanao a tsy tena manompona andehanana raha ray entika hiverina fotsiny ihany raha ray nampitambina azy raha ray na dekomina azy raha ray na mpiandy azy dia mahita ianao io olona livy ivy hoe ohatran'izao izay ataony eny ataony aleo lasa Andriamanitra azy fa ianao kosa ho Jesosy mana raha naso tompony azy ny fitsarana andalina mipakahita antompo izy satsy amin'ny tompo fa ianao Jesosy miteny mana raha fa rehefa mifidy Jesosy ianao izao miteny tompo hoe aza toatra ary tsy homenatra ianao tsy angaiay ianao avy no tianao ny alahelo mieraky ny fahatandranao atadikony koa zao da fa miaraka amin'ny tompo zany dia mba atao namana tsy mety raha velao fotsiny ho ambaka fa namana kotaona ho hitanao zany eo mitona ny hafa zany dia misy elo raha mbo ahafahany molotra dia fakafana maro karazany fa loha tsy mety mitona ny hafa dia voatona ny hafa izy rehefa avy eo tadikio zany tsy andelany ty zao tontolo zao ty mihitsy ity ary tsy andelany mihitsy atadio marina zany raha ngalana ray tivitra kory mata hoe voresaka tena ambony teny be lehibe tonga da atao tamin'ny basy tonga dia maroavo reny betsaka amin'ny matry fa sasa mbola afaka nandeha dia nambony lakaray le matry amazao le maty reny fa tsy mbola mandeha reny samborona dia nga mbola zoika tsy hoe mety maty reny ireto samborona reny efa lasa mbola mandeha reny fa reto maty reto efa antsika ny olona maty ara-pana tsy mety mandeha mivavaka hana io zany tsy mety amin'ny tompo efa anay reny misy tany fa rehefa misy tiana mbola mandeha reo atao daholo zay fakafana maro isan-karazany apitra ao aminao zany raha misy olona mihina maratra tonga da atao mitsotra eny tana mangataka fa misy gato tonga da atao mitsotra eny tana mangataka raha dia misy azy ny posiny tsy amelany mihitsy raha misy olona zao tonga dia atao maika ny fokatisy ny sotoka vy tadiavo malaka reny tsika lavo ny kristianina tsy zany nitsolo tomponao nantsola ho ampafana ianao ary nantsola ho any lamitra ianao fa tsy ho any mikely mandrak'izay dia tady hoe ary raha nantsola ho any lamitra ianao dia mino hoe Andriamanitra raha izao dia mokaikinao mahatsara hita hoe tsara Andriamanitra tsy miovy izy vao miala eto dia miserin'Andriamanitra manampy anao io ary misy fahasoavan'Andriamanitra tona tokantranonao dia mitsapanao amin'izay hoe liana elo mata tokantranonay ka miala zany ina koa soatra ino nosonao fiatana le fôvina nangidy nangidy manjoany ary napetraka nampitoerana matretika ny kristianina izany misony tomponao dia zao avy navatra omany mpiambaranao omany mandrak'sainao parabekin'Andriamanitra any manatsaranao ary tadio rehefa mipidy ianao ny Jesosy dia zao miteny tompo hoe mino an Jesosy tompo ianao ovijeny ianao ovijena kontananakao dia tsy omenitra ianao tsy angasy azy ianao fa ho tompo hoe zanaka ianao asa mitanako aditika Andriamanitra voninahitra mivamisy tompo ray tsy mitsaratra ianao mananjina zay fahanao manotompo dia hoianao tsy misy mahakobaka izay ao am-piataniko hamarino amin'ny tsiraray zany Jesosy hamarino aminy fanahidina tetika ataon'le ratsy satany devoly dia didiny zany nekena zanaka amin'ny tsiraray eto fa fofoy Andriamanitra fa zay aleo kosa dia voano amin'ny fiadanana ary voano amin'ny fitahina matretika fofoy Andriamanitra fahanao nereo hoe karaha ino no alahelo mpianaka mety ataovina tsiary hoe sambatra le aho hoe satria nihavana tsy aiza koa fa niovosoa izy dia ao mandrak'izay mampahirina tompo ao ny mpianakaviana tena malala manokana azy ao ny zany mikilana poloha eny koa Jesosy mahafantatra azy ianao atao tsapa mety fa tsy maintsy tavidy eny zaza na tsy hotsona zao mpianakaviana zao satria fa nametoky ianao Jesosy manao hoe izao Andriamanitra ny rehetra mo misy samika zay tsy haiko va izosombatinao tonga teny ny zanakao mamboty fa izao ny ay azy
ary zao pitriky nyvatana pitriny teny jesosy ataovy matsiaro amitsirany fa ndraindraiky tena ao andray an-tana amtenany aho ka misy izy amikelikely isiraty ampiren'izy ireo izao no teninao hoe azam-tahotra izay mikeliky anao mikeliky nankaly maso fa Jehovah hiavana naroposika Jesosy tehizinao fomba tokitra batisma misotrana amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika miamana raha afaka nandre izany tenin'Andriamanitra izany raisoana tokonao sambatra ianao tsy afaka sambatra ny tenanao fa ny tompon'Andriamanitra izay mitery anao ihany mahatanteraka izany nasomarana ankehitriny dia mangataka ny SPK Tsirabe fitiavana anao izy.
Thank you.
eny petetikoatena zany fantatra tovoninahitra mavesatra midika dia voninahitra zany dia teo topoavela mahery izy nireo mpianakaviana misy ireo fa hafa ny mana mpianakaviana mifidy an' Jesosy hafa ny olona mifidy n'Andriamanitra ny Tompon'Andriamanitra izay efa nampaherantsika tsiraray izy koa mbola hampaherantsika hatrany manam-piavana ny Andriamanitra dia mahery izy ireo mpianakaviana araka izany koa ny fiangonana dia mahatsapa ny didy dia tonga ankehitriny manolotra izany sika dato Andriamanitra asodra mahatsimasika amin'ny ferila ary manoteny tapeny fahatolazy mavesatra dia mahery izy indrindra tompoko ny tompo zao ny teniny tsy mahera ny teny fikasana izy fa arakarak'izay ataon'olona faela fa maro-peo amin'olona izy dia tia mampibebahana rehetra dia ny tompo ny anaferinareo atatoraka antsika tsiraray avy mba tsy anatsiny amin'ny faharanan' Jesosy. Amen. Dia amin'olona ankarantsika raika ny petapolo sy efajato sambatra Jesosy miaraka raika ny petapolo sy efajato dia nivoarana dia misy tena fianakaviana ao mbola misaorana antsika
Zakovkami, fatana velatoklara kotomiana Emile Pascal, ny rafozany raha kotoary sodo delivady, ny retapao aminy, Valenisiana Riatsa Lama Masina raha le fitiziny zany, ny retapao vadiny, raha kotoary soalanitra hoe somvatsiny zany, raha ile arso, tsirony ana masoamby vatsiny zany, ny ray aman'ireny amin'ny Batisa, Olga sy Max, sy folo any Marchand, ny avana, ny fianakaviana Mantono, ny fiangonana, ny deratsina amezany voninahitra n'Andriamanitra, na ny tany Antsirabe, na ny Teramasandrazana, ny fokotany, izay mpianiavany, ny zaray ny fahaiza-manao sy ny tanetany an'Andriamanitra azy, ny fitramanana, izay mitrany ihany koa ny diam-panana lehibe tamin'izany andro ny firantanyrano zany, eo amin'ny fianjana indrindra. Mitakovana ny raha amin'ny alahelo, mitaresaka ny lanjany fahorina eo ampamaky vakina ny lohasaliko ny fahafatesana ka tsy akovany fianakaviana indrindra. Ny diam-ten'ilay mpanakanto izay vanitoatoitono manao hoe ao ambadiky ny andro-badika mirindra no misy na aizina kelotra indrindra. Niendrika katony zava-boary ny fanganoan'ny volomboasary na inona soany rehefa manjinina mbola hitsana rehefa riny. Rahatao ekaa ditsika tokoa masoko amin'ny tanorika andao rahatao na tokotra tamin'lepaka ny fanindra ary ndao sy ny fahafatisana ilay olona erepozato katao ahoana ny tsalehibo atao ahoana ny tsavolongolo ny ary falahy ary atao ahoana ny tsy alotraka ny dranomaso satria men'Andriamanitra folo fiandry fa tsy fo vato akory tao anatin'ireny indrindra dia ny sarelareo ny saina mampana ny fo amin'ny heritreritra ifantoka amin'ny efanary sy ny fahafatesana dia Jesosy Kristy mitombatsika izany ary dia tsarona ombieny ifampianarana voalaza teny misoratra masa manao hoe misorana Andriamanitra ny zavatra rehetra fa tsy mitsara ihany koa akory ao aza avy amin'Andriamanitra eny fa na izay iverina ho ratsy eo anatrehan'ny fijery-olombelona sahala amintony aza dia avy amin'ny avoboa ireny ka dia nivoninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny fiadanany kosa dia hitarika ho atsika isambatan'olona alay-panahy amin'ny tena indraindray raha toka hibanjina sy ny saina an'izao fodimandry ny mpanompon'Andriamanitra zao hoe voalaza ny teny faranan'iny fitopolo taona valopolo taona ratahiny mateza kanefa niavana moto mandreketriny toa ny atsasaky zany monja ihany eny tokoa sitako n'Andriamanitra izany satria hoy voalaza ny teny soratra masina hoe izay natera vehivavy dia vitsy andro sy azo pahorina tsy mitsaritra ny tera sy mankalaza ary mabe voninahitra n'Andriamanitra rany isika amin'io fa tsy mozongozona velively fotsika n'Andriamanitra izay rehetra mitranga sy miseho eo amin'ny fiainana be ny avana matsaka izany nandritry na teo ohatry ny razana ndododo na pahery na pitraka la vola mikarena tsy mitano sasara na foiasa mandrara tsy mijerena lelatany isorana era-poerin-tsaindreto lemenambolana reo aty amin'ny fianakaviana ho ao amin'ny fotoana amalenan'izany anakatana amin'izy Andriamanitra izay nanomesy nankahetiny ho ao sosiny tsara ny hevitra mampamosy indrindra anao fisakorona ny fihavanana sy nyfankafiavana indray no iomana sy fanontontatsika manaraka fa mbola asana zao tokoany izay raha-tatao rehetra araka ny fantatra ho teny tao na tontolo-teny zay efa voalaza ray aman-dreny am-panahy teo ikareny dia nanana-pahampotoana betsaka nanomesam-boninahitra n'Andriamanitra ka na dia efa nenonarana azy izy dia fa misy atrazy ny fararakitra izay mipetraka ny fianakaviana mba ho famizana trany ny fitoriana ny filazantsara'Andriamanitra ary tonga dia aza atao fanamana tsiny amin'izany fiangonana protestanta eny izany raha toka mba entina ampivonatrany amin'izany ambaindain'ny fitoriana ny asa filazantsara izany ny tongotra izay menareo teo satria fantatra loatra eny alidy marina ndraikasa hanina tsy mora araka voalaza tao anaty autorité teo ka dia atolotry ny fianakaviana ampitiavana era-poeran-tsaina izany rehetrarehetra izany tompo mba ho fanatevenana an'izay fitoriana ny asa fitoriana filazantsara izay miaraka amin'ny fanatitra izay tanterahana mpanompon'Andriamanitra manatrika amin'izao fitoerana sy fanomesa-voninahitra ny anarany zao etona ihany koa tsy adino ny ray aman-dreny am-panahy
zay nanaky fitaovam-piasana maompo teo-peran-tanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tompeny fitariana anjofany pompavahana izao dia misotro ny pasteur Joël Nambady tamin'izay fihetsika anaty tamperana reo tamin'ny tompeny nampahery sy nampitraka ny amin'ny fampanantenana an'ilay lanitra vaovao misy fakasitrahana hita maso avy amin'ny fianakaviana tompoka atolotrana Nambady dia ilay Andriamanitra efa miantsonao amin'ny asa tsara rehetra amin'ny heri-tanjana anosaka ny fanahin'ny fahendrena amin'izany asa masina saharinao amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina izany. Sebenarnya nilai yang pernah disatu mati sementara itu di fiangonana tahu yang suka sibuk nyarabuna di pastor Rasul jadi terus lanjut ni fiangonana Protestan itu Marabuja jadi itu satria ni tapitane na sebuti Yerusalem aksina difitiavana raha tonga misy solopena manatrika eto ny anavina mpitiavana tompo mba handray an'izay tongotra avy amin'ny fianakaviana mba hanatevenana trany ny amainday fitorina filazantsara. Satria velively koa ny fiteny zava-maneno nanaky nizara-talena sy fahaza manao men'Andriamanitra azy ka dia misy fankasitrahana eto amaso avy amin'ny fianakaviana tompo izy Andriamanitra izay fananome anao amin'izany talenta izany ilay olona mpitombo an'izany ampianantrany mba ho fiderana sy ho fanomezam-boninahitra ny anarany mankasitraka sy mankatenda indrindra doko. Ary sikomotra izay tsy avana toketsana misoritana taovolo mankasitraka sy mankatenda indrindra ny amin'izay fihetsika rehetra nasehoanareo ankehitriny ho satria efa manakakely fahasan-drazana moa misy an'ity toerana izay hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ity izay tsy hafa favavahatin'ny lanitra atao ambony kely atao mino fa isika rehetra izay manatrika mbola ihany fanotrona amin'ny fianakaviana olon-tanteraka aravaky teny mihitsy ilay fiteny malagasy mahazatra ny vanatoana toy izao hoe ivoaka amin'ny varavaran-kazo fa hiditra ao amin'ny varavaram-bato ilay toerana hiatrasany ny fiavian'ny kristiany amin'ny rao amin'ny lanitra ka hitsangamany amin'ny maty hiamany sy fankahitany amintsika mianavy. Dia misaotra sy mankasitraka indrindra ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Misaotra indrindra doko. Entiko dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery aminy amin'izay rehetra tanteraka tamin'ity an'ity. Mialohan'ny hamaranantsika ny fotoana dia fandaminana toy izao ny voninkazo mandeha mialoha dia ny trano vorona dia ny fandehanjanaka ny ankonana akaiky dia izay vao mandeha isika tsirairay avy. Ny diakona izany mandama ny fivoahan'ny olona rehefa mirano. Aokatsika ny aritsangana ataontsika ny ravolahatra tena amin'ny 570 ny andiny voalohany sy ny fahaefatra mialoha nandraisantsika ny tsodrano aorianan'izay ny 80 sy 300. Oh
hitovony rao amin'ny fanontenany miharin'ny fanomasina mandehana mombanao Jesosy. Amen.
mbola misy fandamina kely tamin'ny fianakaviana moa dia zay vao nanomboka ny fotoanatsika mangataka amin'ny teny zava-maneno aloha no fiokira hatrany anatin'izay fotoana zay. Mamofokry Jeso ny famonjena zay vitanao ataontsika izay hira valopolo sy efajato. Korala zany angatana mba natao ety aloha ty fonkoto koa azafady. Tano ny poko itesoti saratima sarakana uamaleni uamani tamerepeki tawarina kesonalawo parudisu induniaku raisuana perukanu perukanu perukana sasitaka akan fokusnya punawong Fuku sirikuna Jarani tepu Tenaira Akan bersatu Sini sana Mulai sakit Ada kisah Tafavoretisika ry afa malala amin'ny tompo tonga amin'ny fotoana izay ametrahantsika ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny toerana izay efa natokana ho azy ato amin'ny varavaram-bato. Ny andro kosa ny fananganan'ny tompo azy indray amin'ny voninahitra. Ataontsika aloha ny raha voalahatra ny fandaharam-potoanantsika 12 sy 16 ny andininy voalohany. Tsara aloha fa ry Jesosy ny mpanota voavitra ao ny andininy voalohany ny arahantsika manao. Yeah.
voasoratra ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady votom-paoriana mitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka tsy mizany ary miela tahaka ny alika izy ka tsy mipetra ary narefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe soraty sambatra amin'ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao eny hoy ny fanahy fa hitsahatra n'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy amen hivavaka isika rainay tsara indrindra misaotra indrindra ny amin'ity fotoanany ity fa tonga ny fotoana izay hanaterana ny nofo mangatsika ny mpanomponao hitoetra tamin'ity toerana natokana ho azy ity kanefa kosa efa fantatray inonay maharesy lahatra anay fa efa manana ilay toerana voatokanao aminao izy dia ilay fiainana mandrakizay eny tompo ao izao fotoana izao koa dia mbola hatrehanao izany ary amanginao ny tsirairay avy ny nofo no misaraka eny maharary izany ary mahavesatra kanefa kosa mahatoky fa mbola misy ilay fiainana mpifaliana dia ilay ny amin'ny voninahitra mahagaga izany atreo ary tompo ny fotoana rehetreto ho voninahitra rery any misaotra indrindra tompo amen ny andiny fahatelo tamin'ny 10 nataontsika izao no teny fanomezatoky fampahirezana omeny tompo atsika rehetra indrindra fa isika kristianina manara-dian'i Kristy izao no teny tompo hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray azy rehetra velona ka mino ahy na dia maty azy dia ho velona indray azy rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay i Kristy no antony havelomako ny fahafatesana nazoko tombony mandalo izao fiainana izao sy ny filana fa izay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay amen izany no fanomezatokony meny Jesosy Kristy izy rery ihany no mahavita n'izany manangana ny maty izany ary izy ilay porofo mivaingana natsangan'Andriamanitra velona mandrakizay izy dia ho anao koa raha tena ao anatinao ny finoanan'i Jesosy Kristy tena nandray azy marina ho tonga sy mpamonjy ny fiainanao dia tanteraka aminao ny tenany amin'ny apokalipsy hoe tsy misy fahafatesana intsony tsisy ranomasy intsony tsisy alahelo fa fiainana nomen'Andriamanitra anao dia fiainana be dia be fiainana iandreketan'Andriamanitra izany mba hanomezany anao sy rehetra anjaranao ny amin'izao fiainana izao nambarany hoe na dia ny maty azy mbola ho atsangana mino izany va ianao ary ny velona ka mbola mahatratra ny fahatongavan'i Jesosy Kristy dia tsy ho faty mandrakizay raha tena mino an'izany ianao resy lahatra ny amin'izany teny izany ianao dia mivavah mangina ao anatin'ny fonao manekeny tompo ny amin'ny fandaharana ary mitenena amindray anio hoe mbola mino ianao fa misy ny fananganana ny maty misy ny fiainana oka hivavaka mangina ianao dia rehefa vesika hiaraka iretina ny fanekepona kristiana rehefa avavavaka mangina ianao tompo ho any amin'iza tokoa moa izahay ianao ihany manana ny teny fiainana ary fantatra indrindra fa very izahay raha lavitra anao satria ny akaikinao ihany mahatsara anay
fantatra ihany koa fa ninona fiezahanay, ninona eritreretinay atao mba hitazomana ny ainay, tsy afaka mahatazona an'izany izahay. Fenao ihany no ny famindram-ponao ihany tompo no tsy malandritra ny eritsery avy. Ianao ihany afaka mampitombo ny andro havelomanay. Misaotra ary tompony amin'ity an'ity, ny any fanomezan-toko izay nomenao, fa namaty koa izay navelona dia fahanao Jesosy Kristy izahay, ka tsy misy marombaka anay ao ampelantananao. Ary fantatra ihany koa fa efa voasoratra ho anay tsirairay avy izay tonga eto, fa manana ny fiainanao aminao izahay, dia ny fiainana mandrakizay. Tazomy ary izahay tompo, tehirizo anao rery ihany, ary porifoy aminay, fa mahay ny zavatra rehetra ianao. Ianao mihitsy nefa miteny fa mandalo fotsiny ihany ny alahelo sy ny ranomaso, fa misy fifaliana sy fiadanana ho maninao anay tsirairay avy, ary misy ilay fiaina sambatra efa nomaninao anay tsirairay avy. Ankehitriny ary tompo izahay miara-mombo miombo-po amam-panahy, ka hiaraka iretina ny fanekempinoana satria mino an'izany fitsangana tena maty izany izahay. Hiaraka iretina izany izay tompo manao hoe mino an'Andriamanitra. Fiangonana masina miran'izao tolotao, fiangonana ilay masina, famelan'ny kelika, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisy mitsodrano izay tonoina amin'ny anarana Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra ny fanantenana hamenanareo amin'ny fiadanana rehetra amin'ny fononareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ho aminareny ny fahasoavan'ny tompo sy ny fampiononana feno. Amen. Ataontsika ny mahafinaritra raika sy fitonjato dia sady apiditra ny nofo mangatsika isika. Lany
valopolo sy eninjato ny trano raiky trano madio tsy misy mahorona zava-manjoa aviry malahelo antrao mizora fa izy apikitra anao sambatra re izay tonga ao faly tokoa izay tafiditra ao fita amin'ny valopolo sy eninjato
Zaina tsy de hoe malaky foana tao amaly kely akory ny tena na matetiky avy tao sotro kely raha mijoroka mandray ny fitenenana ary tiana ihany ny mba manaotaka fanamariana foy atsika rehetra izay manatika amin'izao fandevenana izao ny amin'ny fandrindrana sy ny fandaminana tsy maintsy napetraky ny fianakaviana eo anatin'ilay mpitanany azo pasana dia ilay fotsy volo amin'ny tany molo avy na tsy azo atota babe na tsy azo ifika ny eo amin'ny fomba mahamalagasy atsika fomba mahamalagasy atsika amin'ny andro talata ny eo talata fa tsy atalata kory talata matetika efatatsika loatra fa hoe gorobako ifiteny malagasy ka araka ny toromarika izay minen'ny ray aman-dreny satria efa maromaro ihany ireo atao hoe folakandantony tao anatin'izany fianakaviana izany dia napetraka izay fepetra tokony ho arahana eo anatrian'ny lalan'ny fahafatesana sahala amitony satria ny vehivavy dia kibony velona fa ny fasana kosa dia kibony maty arak'izany dia mahatsiahy ihany ahy eo anatrian'ny fotoana izay fantatro loatra fa tsy azo hivalam-parana intsony kanefa na dia izany aza nino kosa fa miara manaiky isika fa tsy ora mizara fa vita
na dia zany asa ezaka eo amin'izay tokony ho atao sy ametrahana ny teny nametrahan'ny fianakaviana izay fantatra loatra ny fijorantsika sy ny faratongavantsika fa ny menaka io sorana mahamantona ilamba hitafiana na afa-kenatra ka dia zao ny afatra izy ireo sitraka indrindra ao ny tompoko tenina loatra ny fihetsika matedera zay nasehonareo hatrany ambohitra ka hatretia-pasana satria nahoana fony fahavelony clarelina riarito eo amin'izay mikanjany fahasalamana izany izy dia betsaka taminareo no ny fampizara faliana taminy raha tafinofo izy ka mety marary eny hatramin'izay mety fialanenina farany aza dia tsy vitsy taminareo no nitsidika nampahery azy indrindra mitondra-bavaka an'ireo zay mikarakara azy ary fiakehitriny maty izy ka miaraka ho aminy ilay fanahy maha-olona azy dia indreo ianareo mbola manao tsiongolo tonga maro dia maro atretia-pasandraza sitraka hoety matory izany tompoko ovaliana raha matsia dia ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana izay efa naniraka sy niatso antsika ho amin'ny asa tsara rehetra ny ametraka ary tantana ny fiainantsika ho amin'ny soa satria nanao ny soa soavin-janahary isika ho amin'ny tsara satria nanao ny tsara ho tsaroan'ny mpiarabelona isika ny farany eto ny tantarany clarelina isika rehetra zao kosa mbola men'Andriamanitra tombonandro sy tombo-pahavelomana midika fa mbola misy ny adidy maro ny andraikitra sahanina eo anivon'ny mpiarabelona ka dia mirary soa antsika indrindra mba tsy ambo adidy fa ohatrena efa iambo mahavita ho angady atapakahatra sy antsy aroka ny vilona dia ambinina amin'izay isasarana isika fa iny masoandro mody nakanitsinanan'iny mbola nakanendefan'iny mbola iverina hiposaka indray hanazava ny androm-piainatsika raha pitso avy anetsinanana any ka samy tsy ho diso anjara amin'izay fahasoavan'Andriamanitra isika rehetra itona dia tsy adiny ireo zay atao hoe mikarakara ny famohanana izao le toerina farafamoiza mahalaina izao dia mankasitraka anareo indrindra le retsy rehefa kelikely eo ibada to pascal dia anolotra izay voatsiravo ny tanan'ny fianakaviana atolotra hosolo-tsavony fa misy-bovoka ianareo hosolo menaka hosorana fa niampatanana ianareo tsy adinao anatin'izany ihany koa ireo zay mikarakara apetraka amin'ny hoe valalam-piampifasana ety amin'ity toerana itony misy ihany koa zay fanoman'ny fianakaviana any amin'ilay ray aman-dreny zay vavoatonina anarana teo ary raha tono ka mbola manatrika eto ny fokotany eo akoron-drano raha misy solo-tenan'izany dia afaka manantona an'izany ray aman-dreny lehibe izay fotsy volo amin'ny tany izany dia efa mbiantsoalana ny vatana mangatsika andra tompokolahy miandro ny fahatongavan'ny Kristy eny amin'ny raha olo-lanitra isika menakavy kosa tsy hijanona eto amonjany ireo velona mitovy amintsika raha ny rariny sy nitsiny sitraky ny fianakaviana indrindra ny fandray tanana amin'ny isan-datan'olo ho mariky izay le hoe fihavanana sy fifankatiavana izay tanana fotsy afaka hifandray aminareo rehetra ny folavo mahenika amin'izao olona trehina sy manatrika izao hosolo ny fifandraisan-tanantsika ary ho mariky izay fihavanana izay dia nde hiara-nangana ny tanantsika kavanana isika tompoko reha voninahitra ny mato ny tompoko ny maro mpandevina fiononana ho an'ny velona kosa ny maro mpanompoina tsara levenana ny maty eo mikaja eny voninahitra ny velona dia afaka miravaka ilaminana isika tongava soan'ny tanàna tsy ho rebirebeny satana dia samia ho lava velona ifanao soa eto amin'ity tany ity dia misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy misaotra indrindra tompoko di mafia de sono tsaroque akaiky pamundia Fatuja kanirante tsy maintsy tafita akaiky pamundia Esurna ny aiky fa izao tsy amali Usasapony rose te ampijaly nalefanatia Zaoku sachizo akaiky pamundia Tatuzo
di mafia dei sono tsaruque akaiky mpamonjy latondra kanirande tsy maintsy ho tafita fakaiky mpamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly ho sasapony ireo zay te ampijaly nalefa naty ao tsy ahoko satria zao akaiky mpamonjy hitanany mitsotra mamonjy foana katojo olana sy fankapana manambitamby ara misy fotoana malaelo ka mitomany ao mandeha mamaky loha samezinao fa tsy atao jiro favalo ao ka isanandro de fantatro fa akaiky mpamonjy atojo ady mafia de zono tsaroque akaiky mpamonjy latondra kanirande tsy maintsy ho tafita fakaiky mpamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly ho sasapony ireo zay te ampijaly nalefa naty avy tsy ahoko satria zao akaiky mpamonjy ratoza di mafia de zono tsaroque akaiky mpamonjy latondra kanirande sy maintsy ho tafita fakaiky mpamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly ho sasapony ireo zay te ampijaly nalefa naty avy tsy ahoko satria zao akaiky mpamonjy ny kombombava tsy namela ny liona ka nalefa tao andavaka tsy nanakely tamiko ny laforo na de nafanany mpito aza de gagagagy ireo nikasany amono ay ka nahity ireo fakakana de resy latra sy nilazafa akaiky mpamonjy latojo ady mafia de zono tsaroque akaiky mpamonjy latondra kanirande tsy maintsy ho tafita fakaiky mpamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly ho sasapony ireo zay te ampijaly nalefa naty avy tsy ahoko satria zao akaiky mpamonjy latojo ady mafia de zono tsaroque akaiky mpamonjy latondra kanirande sy maintsy ho tafita fakaiky mpamonjy esona ny aiky fa izao tsy amaly ho sasapony ireo zay te ampijaly nalefa naty avy tsy ahoko satria zao akaiky mpamonjy nalefa naty avy tsy ahoko satria zao akaiky mpamonjy